Naneho ny heviny mahakasika ny dingana famanana Krisy io fampihavanana izay sahan'ny FFKM ny Révérend Jenal John Andrimanampy na Satrobory mpitarika ny antoko AMF 3FM mampirisika amin'ny fampihavana tokoa moa hitipikambana ao anivon'ny kongresin'ny tetezamita avy amin'ny ankola firavalmanana ity izay dingana tsy maintsy lalovana ny alohan'ny fifidianana. Nanao fanadisana alovana manantso sy Mamy Rasoana io. Nanana fanantenana tokoa zahay tamin'ny 2012 iny fa hiravina ny zavatra nanahirana firenena raha no afaka ny fanantona fampidinika izy miaraka amin'ny rahalahy izay nanaovanay asa manokana ny taona 2011 nandroatana nandresen-dahatra satria izy ireo ny fototra ny sininy zay atao hoe krizy zay ary ny fanonganam-panjakana dia zavatra sarotra satria ny lalàna mahafehy ny Cotonou dia tsy mamela ny olona nanao fanonganam-panjakana hilatsaka amina fifidianana. Am'izao fotoana zao dia misaotra an'Andriamanitra ny tenanay fa resy lahatra koa ny FFKM raha ny malina angataka izay hoe miteza anareo hifandrimbona ary zay indrindra nahatonga anay angataka ny archevêque hanampy anay handresy lahatra an'ny Irina Rajoelina sy ny FJKM any Ravalomanana. Zany rehetra zany dia nantenanay nefa am'izao fotoana zao dia ohatra faly ihany zahay satria tapa-kevitra ny FFKM ary zany tapa-kevitra zany dia hita fa misy marisika ary misy tsy marisika. Ny tsy marisika dia lay karazana mpampiady angely zay niaina tao anatin'ny 4 taona tamin'ny fahavelomana tapoka noho ny zavatra niainana ny zavatra azo tamin'ny zavatra niainana teto ny raha nanana hita zany. Ary ireo marisika kosa dia zay nahatsapa fa nangiry filo loatra ny fiainana ary nahatsapa tena fa tsy rariny zavatra manjoa malagasy satria tsy zao ny mendrika hiainany malagasy zao fahoriana atao krizy zao.